Batimax, la qualité au meilleur prix. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika, yaourt chocolé, la yaourt antokan, vita avy amin'ny ronono velona, avy ao Atsirabe, savony yaourt chocolé, nature sucrée, malefaka sady mamy ery. Chocolé, ny tsiro tena izy. I feel good! L'imitation à deux vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba mivatambatana vavaray feo dimy. I feel good! Ya, miraba amin'ny kafaliana trany ny vahinianana eto. Ya, resaka mirabanao ramse. Miraba. Sao dia tokony to dia tenenao fa mitovy le izy. Zany hoe tsy tena présentena tsara hoe izy zany le miresaka fa dia satria mbola vao miezaka. Mbola vao miezaka mianao feel good satria zao zay vao hoe voasafidy ianao feel good zany dia resaka préparation na jeu des îles zany resantsika resaka fanatanjahantena zany satria za dia fantatrako fa tompona andraikitra amin'ny fanatanjahantena dia tsy maintsy mba manazava miresaka hoe fanafana aloha zany fanomananao ny mangatsika mangatsika tsy misy chauffage ny stade tsy misy trano fa ny ivelany daholo zany fanomanana karaha ohatrany tamin'ny talohany zany tsika tsy voatery manana hoe atleta tena hoe homana manokany fa itsika tout naturellement zany ohatrany hoe quand ina moa lesy quand on manque le food et on mange les itsikitsika ina moa lesy teny français à défaut de jus on mange les merles zay zany tania tsy mila mihaino tsara nareo mila mihaino tsara sao tsy mazava aminareo fa tamin'ny taloha tsinona zany fantatritsika tsara ohatrany hoe équipena basket zany Bobs Carter zany tonga dia alaina any amin'ny zavaboary zany ny olona manao compétition dia mahay tsara satria champion zany champion na resaka basket eo Bobs Carter dia iny resaka sambavure ataony iny zany tira 6 points reny no ampiasainy tany amin'ny zavatra hafa tamin'ireny amin'ny resaka moto sy ohatran'izay ka vonatsika zany hoe amin'ny ankapobeny zany tsy ampy ny préparation dia tonga dia dans la nature tsika tonga dia maka nireo atleta mety atao zany anao manontany zany mametraka ny question za mamaly hoe iza no proposevana anaovana ny fanomana jeu des îles ny resaka 100 mètres ary no resasika voalohany 100 mètres satria zany moa zany ny mpampianatra efa frame amizao zany dia Nicole 100 mètres dia tonga dia ireo sama zany alaitsika satria ireo mavita miazakazaka mitsoka be dia angatana ireo zany mba hisoratra dia mpanaovitsika test dia ireo zay efa za moa zany sady miezaka eto lasa oatra mivadika oatra n'izy ry zany marathon ndray arany zay ny manaraka ao ny marathon zany dia ireo ankizy mpianatra avy any antsinana zay mamonjy tsara hoe zany ny marathon dia ireo olona zay mandeha mianatra amin'ny sekoly lavitra be fa ela be hatramin'izay dia mienjana zany ny ozitry ny tongony reny zany ny marathon koa nefa zany dia azotsika atao ohatrany hoe ovaina atao fifaninanana ohatrany hoe repiopio trondro zany no asaina mandray anjara satria ireo manana marathon reo dia zay no zay satria tsika hoe aty amin'ny Océan Indiana tsika c'est un continent tena rano ny aty dia misy marathon misy maratruite manao anandray ny resaka fibatana fonjam-by ny fibatana fonjam-by zany dia mazava fa ireo zay mpanao batelage nosy be tsena no tonga dia alaitsika ireo dia testena hoe izany mazaka gony betsaka dia zay no ampanaovitsika fibatana fonjangony fonjam-by resaka boxe ndray satria tsika ohatra misy mahimahy an'izay koa eto amin'ny tanàna tsy mamaky ny préparation boxe moa mba nanitikitika anahy kely le izy kely izy atao atsapaka io zany satria alaina zany ireo olona manao an'izy ataony hoe boxe français sa vato dia miteny vato izy dia vato ny atao zany fa raha ohatra izy miteny misaotra anao fa afapo tsara sarotra be manko maka an'ireo mpanao bagara ohatran'izany ny saut en longueur zany dia mazava azy fa ireo olo dehibe tsy mahay miaina mitsambikina amin'ny lavaka lehibe zay tsy mbola dia ny saut en longueur dia ireo zay mitsambikina kipy dia mandeha tsy misy saut en largeur iny efa misy foana iny satria iny zany tsy mila mitsambikina fa misabaka fotsiny manaraka fa ny saut en hauteur arany saut en hauteur
so donateur zany a dia ny droit d'auteur moa zany misy problème amizao a dia tsy maintsy mitsambikina ny mpanakanto manao so en auteur zany hoe ireo zay épisode tamboho mpanao kilasy mandry masera taloha Ary anao maharaka. no lasa mpanao saute en auteur satria izy ireo dia mahay misaoty zavatra avo dia avo. Ary ny sauterelle. Ianao tsy mamaky préparation tao am'le resaka Triple hoe ia ina manaraka ao Triple saute. tsy mahay mamaky teny français tsara ny triple saute zany a dia vehivavy tsy adaladala tsy maivandoha satria dia ohatran'ny olona adala telo mitambatra triple saute ny triple saut moa zany mazava ho azy fa eto namana godard dia lasa memiova ny fiteniko mandeha lavitra ny manao triple saut dia ireo zay mipetraka andravangy ambany zay tsy azafady tsy ny olona ambany mipetraka ny andravoangy fa ny olona mipetraka ny andravangy ambany ka ireo rehefa misy rano be amin'ny arabe dia ireo zany no misaoty manao zay tsy alena sy tsy anitsaka rano reo champion naturel na triple saut zay misy koa nefa ny olombelona fantatritsika zany hoe ny saut en longueur zany tsika nazo meday volamena an'io taloha satria tsika mandahatra saut le makarano reny dia reny saut en longueur reny zany fa zao tsika moa zany bidon jaune en longueur atsika zao dia tsy resaka manaraka ao ny chef de délégation. Ny chef de délégation moa raha mety zany ray aman-dreny Rainibozy dia izy no alefatsika. Mbola misy ato ny cagnon any Kalash, Olivas Rina ambadika zay ka mazava ho azy fa isika zany a tsy mandray raha vao mahazo meday volamena satria tsika raha manana be dia be tapitra. I feel good! Limitation à 2 vitesses. Ainonao ny vaovao mafana amin'ny vatana amin'ny fomba amin'ny vatam-batana vava ray feo dimy. I feel good! Inona moa tsy efa entin'ny rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vava hevitra ray Gottlieb, Eric, Honora, Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafy zay manasa olona alasina hitanatana lavilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 6 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikalikiany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zélone fa tianareo foana Mahasana ny tontolo-piainanao. Orange. Pas plus, un goût face au verre masoandro ho an'ny rehetra. Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Safidiko ny ampiasa baomma tsara. Baomma tsara, katrafay, raviny tsara, relax. Vaseline tsara no ampiasao, izany tsy manja ny vatana. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandrana et compagnie. Salama by efa lasa ny tompony raiky fantanjavena teo lasa mbola ary izy monany itsika mahazo loka zany a le olona mahafantatra ato hoe izy le saika atao teo a na dia tsy dia hay loatra intsony ary le feo fa tany amin'ny fitomboan'ny taona 10 tany no tena hay ny feon'izy iny dia mahazo zany a dia mahazo mofo jamaika zany a le olona zay mahafantatra le feo voalohany tato zany a zay efa nandefa MP izy laza ihany zany hainareo mofo jamaika zany tsy fantatra ny antony mahatonga azy natsona hoe mofo jamaika fa dia akondro lahy natao beignet ary raha tao teny mofo akondro teo fa mofo jamaika io dia mofo mbola von'ny présidentena tamiko zany hoe natolotra arahanarana fa mbola tsy nohaniko misy sary moa ato amiko a tsisy itovizana ny Bob Marley mahitsy le izy fa zay mofo jamaika zay tsy mofo tsy amina paty malemilemy le izy zany ka dia mahazo mofo jamaika zany jamaika zay hono ny anaran'le izy anakiroa nareo zany roa amizao zao no mahafantatra le izy tsy hoe izy koa mahafantatra zay efa dia miarabantsika rehetra mety alakamisy fitofito isa masina le izy miarabalasa gôty mpiaino rehetra mivatana moa zany satria lakamisy indray ny andro a afaka rahanareo amin'ny Facebook ny RDJ misy sary mihitsiny enina amin'ny 10 teboka enina sy eo amin'ny YouTube RDJ FM 96.6 ganagana izy amin'ny ganagana ie
kanakana ay mbola tsy tonga ty kanakana mbola tsy tonga izy io mandry mbola tsy atokana misy tsy mahatadidy manko olona dia ampatsahivana ohatr'izay foana dia liana koa aloha mba saika tenikela zao satria izy mba tsesasetsa tsy haritra hita vo fiarahamonina le resaka ohatran'ny hoe fialonana ity aloha hevitra mihitsy ataontsika aloha hevitra mihitsy hoe ianao tsy te hiezaka any fa maninona kosa moa ny olona rehefa mba hoe tafitafita kely amin'ny fiainana dia lasaina hoe nahazo hanina tandray iny naka-hanina tarindray iny le Lucien moa zany zao dia efa européenne atao didie tadavina que demande les people ho avy eo izy ka ho avy eo izy amin'ny fotoana manaraka dia mba ohatra ny lasa sailay tsy larisa ao anatin'izy dia mahandro koa ao anatiny koa izy ka ao anatin'ny loha hevitra tsara moa zany resahana ao anatin'izy maninona aloha le olona manao fisainana ohatr'izany fa hoe samy nosorany raisy reny menako zao daholo aloha taliky talika moa nenareo zany taliky walky dia tokony no koa mba mila miasa mila miezaka fa tsy variana mitsikerany olona ao amin'ny tambazotra fotsiny dia rehefa avy eo ianao lasa mialina na mamoaka zavatra anankiray ary ianao dia tena misy an'izay fialonana zay ary na fianakaviana ary lasa mampanaiky koa fa misy tafiditra ao anatin'ilay fialonana nefa ny olona mitovy raha aminao zao ihany ny fialonana hono misy foana fa ny degré an'ilay izy no samihafa satria za zany misy 90 degré tena tsoriko mihitsy amin'ilay fotoana hoe nandeha nijery spectacle tao amin'ny Jamel Comedy Club ako dia tsapako ny humoriko rehefa le za mijery tena reny tsara reny amin'ny fitaratra amin'ny tenako dia eo le atsoko efa ela hoe fialonana mihaja fialonana milamina zany hoe le mialona tena jaloux moa zany izy fa mifangarongaro mialona mihitsy hoe laisale tsy mantsy le bandy misy bandy anankiray be volombava be zay manao 12 coups de midi koa moa izy taty aorina dia misy bandy anankiray ohatrany somary nain zay izy nain zay izy nain mihitsy izy fa entre guillemets vendrambendrina ny n'importe quoi be sketch dia miresadresaka am'le roa moa eo le bandy anankiray izy indray izy mitovitovy am'le anankiray nanao fety ny dadan'lahy iny fa ny anazy tena texte ny anazy tena tonga dia ary am'le tsy teny ankory foana ary amin'ny manara-pofona ary foana ny azy ny texte dia miresaka amin'ny zareo dia ianao nga humoriste ozy izy dotsy atao ahoana ako fa tsy humoriste ao za fa za molesaka anao any amin'ny Jamel Comedy Club le mila mipetraka any zay vavaka manao any iny zany fialonana milaminy fialonana mihaja zany hoe fitsiriritana tsy mila vaniny jalousie diplômante tsy ka afaka tenenina zao aloha izy professionnalisante satria any amin'ny toeram-piasana ny karazana fialonana raha hoentina amin'ny lafiny pozitiva dia mampiezaka anao tsaratsara makany amin'ny fitsiriritana zay vao makany amin'ny fakanatahaka zay vao makany amin'ny ezaka irery fa ntsika eto zany zao mba tsy isin'le makatsy makaroa be le izy dia alaiko ambolony ihany ny hevitra lahy hoe ilay fialonana mila vaniny ilay fialonana ratsy teo zay manao hory avamanana be le izy am'le fialonana zay le tiany la tenenina itsio raha diso zany dre fa zao dia omeo ara ny atao hoe fahatsapanao na le ataontsika hoe constat le constat ny aloha zany le ratsiratsy ny le sahako teo fa tsy dia ohatra ny endraka ohatra le professionnalisante le mipetrapetraka tsy dia mila vaniny iny fa le izy tena tonga ohatra ny any an-trany amin'ny hoe resaka miandro kendry toan'izany fotsiny ngany sasany dia rehefa misy zavatra anankiray tena hoe mampafana azy tsara le izy mipoaka amin'izay le sarim-bilany mivoaka daholo io hitanay donge le lahy le mampisesatsara amin'ny Facebook reny le nahazo tareky nahazo an'izao nasaka sipatariananiny ary dia tafidy tao anatin'izany daholo le izy oeraoera lahy nga ka ny oeraoera amin'ny lafiny ratsy zany hoe le moeraoera matsy eto ny atreto ve ny moera fotsiny eto hoe aiza lahy moeraoera efa hity lahy oera izy io nefa nijatsy le aneritretra hoe oeraoera kosa no tao anatin'le izy ny oeraoera ke miankina amin'le feza teny hoentina maneho an'le zavatra oeraoerany ny vahoaka hono zao miala ny mpitondra lasa-panakarena be ireo tsy miezaka ambanakarena fa dia be fialonana ne zany eny zay zao le fialonana normal satria resaka varotsoloka varotsoloka ary rehefa tena mandinika amin'ny kapobeny moa zany amin'le resaka maso mahita le izy dia kibonone eo le manahirana misy moa zany le hoe toksika andesantsika niaraka tamin'ny Xena teto ny fialonana dia tafiditra anaty toetra ny olona toksika ihany aloha satria le atao hoe mialona moa zany
dia misy olona manana ny zavatra tsy hanananao dia maneho ianao ara-pitenenana, ara-pijerena, ara-piresahana ty ambadika hoe io koa ohatrany tena zany raha mihitsy fahitana zavatra anankiray ve hoe tsy rariny dia miteny dia indraindray ilay izy ohatrany lasa ataon'ny olona banky tokana hoe lasa mialina ianao dia jerevantsika indray a ny hoe inona le zavatra resahana le en l'espèce ndra danoara zany inona le zavatra resahana satria zao raha ohatra kosa mpiasana orinasa anankiray, raha ohatra kosa mpiasam-panjakana, raha ohatra kosa mpandraharaha anankiray zay hitanao zao io ny asany andavanandro tena arahanao maso mihitsy fa tsisy ny zavatra ambadika sy tsy hita ny tena ataony hita maso zany tsisy ambadika tsy hita nefa rehefa aveo hitanao hoe avo arivo eny am'ilay revenu ananany eo ilay fananana aniny le tena aibe zay neritreretiko ty maly tam'izany ody hoe ny zavatra tena manahirana ane de izay hoe raha tena mandeha amin'ny mpahamarinana sy amin'ny kitsipo ny fandraharahana rehetra na ny majinika na ny lehibe de samy hafa ny arenany tsirairay fa ny ankehitriny a to tsy de tafita loatra ny tena mandeha amin'ny kitsiny sy amin'ny mpahamarinana amin'ny fijerena eo am'izay raha mahatonga le hoe le toetra ratsy any amin'ny olona lasa mifo mipotra tsy kelikely izy nefa manana fenina tamin'ny taona maro ratsy a ela manana toetra ratsy a indry manana toetra ratsy a ise manana toetra ratsy elo izany fiatsokanareo zany lay toetra ratsy zany a kobonina sy tsy avoaka mihitsy satria ty an'le fantanina apetraka raha mialona ny lahy zany zao satria lahy mahay lalàna fa tsy teneniko mihitsy sady tsy resako larisa mihitsy no tsy resako maro sady tsy ratako akory tsy ataoko Facebook tsy ataoko ninina mialona ihany am'izay fa tsy maninona le izy lasa moterako arangaferiperitaina le izy rehefa za rery de kodarana mamahy an'le ala aventure droit dia manahoana indray aho rehefa le hoe mahita ny godara tsy hoe mahay lalàna dia manovokovoka be nefa ny ozapehako tsy maharaka ka am'izay fotoana zay nge anao zany hoe amy voalohany aloha anao zany hoe mialona le teny le mialona manko eto a mialona zany raha teo raha nybozy zany de mialona manko aloha onja le izy onja ohatra zao jampean'ny tanora fa tsy alaitsika ara-baky teny be ohatran'izay izy maninona ny onja maninona ny fa le hoe mialona zany de hoe misy fitsiriritana sy misy alahelo amin'ny hananany sasany misy alahelo amin'ny hananany sasany ohatra zany ny sasany manana fitaova-pitatera lehibe de manaratsy andresaka rehefa miresaka amin'ny larisa zany hoe rakotanako se mahay lalàna efa avokako am'izay zany le izy am'izay fotoan'izay zany a le fahaizan'ny godara lalàna zavatra tsara le izy fa le toetrako zany toetra maha olombelona fotsiny manao ory havamanana fa misy lafiny anankiray kosa hoe io godara io de aveo godara mbola mianatra aveo godara mampianatra kely ery ananiny ery fa rehefa aveo godara mahazo vitre fumée ohatra afaka enim-bola ny godara jerevanay a manana tany zay tsy novidiana acrédit de efa manangana trano i godara zay rehefa tena nitombanana hoy le namako anankiray zay tam'ilay fionanay zay hoe au moins 5 milliards zao raha koty 5 milliards zany ohatra hoe io zany larisa zany zao ohatra hoe manana parkana automobile anazy manokana anakenina onjana tsy omby moa eo zany petrany anakefatra eny anankiray mody ampiasainy zaveseseony nefa izy manana de am'izay fotoan'izay mampanontany tenany rehetra kosa hoe taizara zany lay fananam-bely nazonale eo amin'ny fiainantsika mihitsy zay amin'ny ankapobeny a tena maro ny velom-pialonana mihaja amin'ny voalohany ka ny apahany am'ireo velom-pialonana mihaja maro ireo a roso telo mampiseho an'le toetra ratsy am'izay a satria normal le fialona normal ka am'le hoe le toetra ratsy le nikobonina lasa mivoaka ihany no farany nohony amin'ny fahasorenany fahitan'ny maso zavatra azo tsy aradrarina le tsy aradrarina eny manahirana satria mahita tory inge le olona mahita tsara mihitsy nisika
tsy manieritreritra ny n'izany sarotra am'izao resaka ataontsika izao maty a le vomifon'ny kofboy am'izao le mijery fitaratra zany anatitra ny madama izy andeha hiasa na andeha hiasa izy na manatitra ny ankizy izy nanao BBC na matoritory izy aloha de mivoaka izy rehefa avy eo na izy andeha hanao an'le bizina na izy mahita hoe raha fiainana manokana le izy aloha any aloha samy miaina ny fiainany fa raha hoe zavatra iraisana le izy ohatra Madagasikara tompony Madagasikara daholo tsika rehetrarehetra de misy zatra tsy mety de aleo ny mpanankanto manazava ny heviny amikasika ny hoe ina zava-misy momba ny traducteur ohatra satria fananana iombonana le izy fa tsy ohatra zay fa hoe ohatra hoe zavatra gotara reny zay zavatra zay zao tsy mety raha hoe fa zavatra gotara igny mbola tsy fantatra hoe mbola tsy fantatra hoe micro ohatra ny ahoana 9 chiffre gotara fa misy kosa anao sasany le mioeraoera hitanao tsaka anaty Facebook tsy araka misy olona le hoe io le vola dia aderadero inona andininareo atongavana am'ireny hoe io misy roalina petabe madidy fanrefesana nino no manahirana sa hoe samba misy vola azo an'ireny zany satria raha ohatra ilaza ho any Majunga na any Fianaratsoa na any Nosy Belleville na any Ambositra na any Ambatondrazaka samy hafa ny fomba fanehoana ny hafaliana eo amin'ny propriété matérielle ny tena rehefa miresaka ny olona any Ambatondrazaka anankiroa na telo miresaka hoe nahazo 580 vongy ty Raymond fa any an'ala izy le 4 ela naovako taxi aloha de rehefa nazotokambarotra izy de compatano ragoty fa ianagny ty hono nandova ny oatra zao samy hafa zay amin'ny ohatrany any Majunga satria any Majunga hoe am'laena am'zany tsy hoe raha dona kely vitsivitsy mpianona Majunga menay karaiso ny fiovana baobab plus no anome anao izany baobab plus no anome anao finday am'le marika tsy nety voavidinao hatrizay smartphone natolotray mety aminao satria ianao ty fahalalana mifandray sy milalao tsy olana raha tsy voalohanao zao de zao fa aloha avy tsikelikely raha zay ianao zay atao ny smartphone de azonao aloha tsikelikely manomboka amin'ny 20 200 ariary isan-kerinandro antsoa larana 034 11 373 39 baobab plus angovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra ny tsy ambaratelo ny fahasambarako ny safidiko ny ofinaritra sy ankafiny amin'ny fiainana safidiko ny ana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakarako ny vatako safidiko ny ampiasa baomma tsara katrafay raviny tsara relax misy rolone dia amin'ny sachet marobe ireo olona efa tafita niaraka tamin'ny cahier premier mpianatra tsy ahisaina ihany koa no mahazava vaovao isan'andro satria rehefa tsara ny fitaovam-pianarana dia mety avokoa izay atao ny cahier premier plus dia asaraina hatrany ho an'ny fahombiazanao lasa mafy kokoa ny fonony fotsy tsara ny taratasiny ary mazava tsara ny tsipika ao anatiny. Premier Plus, dans la vie, il y a les premiers et il y a les autres. Distribué par Chandahana et compagnie. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour au super service Sendwave, 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Fantatrao ve fa misy pneu tsara sy mifanaraka amin'ny teti-bolanao? Tena matotra ve?
Mbola tsy hainao marina ny pneu Nankang. Nankang tena azo itokisana, matanjaka ary maharitra. Nankang maro isafidianana ho an'ny fiara rehetra toy ny fiara fitaterana, taxi be, 4x4, fiara tsotra, camion, moto ary scooter. Na ho an'ireo mpifaninana aza sady afaka jifanao eny amin'ny mpanjara sy mpivarotra pneu manerana ny nosy. Mendrika ho anao ny Nankang. Lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny vary ny mpianakavy mandritra ny herintaona, écolage ny mpianatra mandritra ny herintaona, scooter sy ny maro hafa. Tsotra ny fandraisana anjara, manangona fonosana koba ena 10 na fonosana pobary ena 10 na fonosana mosli ena 10. Atao ao anaty valoha dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao. Arotsay ao naturny eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Score, hôtelin'ny Zazakely na eny amin'ny birao nutri Zazakaiky anao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 1 Jolay 2024. Ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 Aogositra 2024 amin'ny folo ora eo amin'ny tranopokon'olona Analakely. Araroty ilazao aingana ny tapaka sy namana andray anjara sotara. Nutri Zaza, miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Chérie, il y avait quoi à faire aujourd'hui? Alors, récupérer les enfants. Ça, c'est moi. Puis maman. Ça, c'est toi. Et les courses. C'est-à-dire... Batterie, huile, eau, lessive, Relax. Grâce à supermarché.mg, passez vos commandes en ligne et choisissez parmi des milliers d'articles de grandes marques. À prix abordable et aussi une sélection de produits frais. Vita Malagas, c'est payable en quelques clics et livré chez vous gratuitement en 24 heures. Génial! On se fait un ciné avec les enfants du coup. Rendez-vous sur le site supermarché.mg ou sur la page Facebook supermarché.mg. Et vous aussi, faites vos courses en mode zéro stress. Année universitaire 2022-2023. Pourquoi le CNAM? Le CNAM Madagascar vous offre la possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Diplôme d'état français, formation en ligne et ou hybride, possibilité de continuer les études en France. Le CNAM vous propose plus de 650 parcours, niveau bac à bac plus 8. Enseigne à tous et partout. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Téléphone 020 22 290 19. Ronjato ariary dia mahazo akamago plus misy 50 mégaoctets anaovana internet rehetra. Ohatra, afaka hijerena mail, Twitter sy ny sisa, sy na 50 SMS makany amin'ny numéro orange, arantsy 10 minitra makany amin'ireo numéro famille, amin'ny 6 virala hatramin'ny 1 ora maraina. Tolotra manakera avatra amin'ireo 10 ora, izany hoe azonao ampiasaina hatramin'ny ampitsiny ora ny vidiananao azy. Miditra ao amin'ny 13.orange.mg na amin'ny application Orange Money. Orange. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme au choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. C'est l'eau, en classe comme en bureau. Tout simplement le meilleur des stylos. Batimax vous présente Cyberbike. Faites du sport en vous amusant. Avec Cyberbike, amusez-vous avec toute la famille. Découvrez les différents circuits avec votre personnage et véhicule préféré. Sous l'eau, sur terre ou dans les airs, relevez le défi et devenez imbattable. Cyberbike est compatible avec votre console Wii ou PS3. Disponible de suite chez Batimax Inter pour un prix remisé à 240 000 arias. Offre valable jusqu'à l'épuisement de stock. Batimax, la qualité au meilleur prix. Ry mpanakanto, aharovin'izonao Ary mahazo tampony mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao. ho fanatsarana fikajina ny tamberim-bola mifanaraka amin'ny zony mpamorona na ny droit d'auteur, ny ministera serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny eo midasy ny orinasa manova dia handray ny fisoratana anarana sy hanatanteraka ny fanangonana ny hira rehetra noforoniny mpanakanto. Asaina araka izany isika eto Antananarivo sy ny manodidina ho avy amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy anatitra ny fichier MP3, Wave, DVD, CD, cassette, disque vinyle, VHS sy ny sisa ny iray ka hatramin'ny 1 Jolay ho avy izao. Manomboka amin'ny voalohan'ny volana jolay ihany koa dia azo atao ny mametraka mivantana ireo fichier elektronika ao amin'ny tranokala www.omda.io. Atao ao aoriany eto Antananarivo ny fanangonana ny any amin'ny faritra hafa. Fanazavana fanampiny 032 05 900 96. Ry mpanakanto, Ry mpanakanto, aharovin'izonao ary mahazo tambiny mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao.
Ny fitondram-panjakana malagasy amin'ny alalan'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka sy ireo mpiara-miombona antoka aminy dia hanatanteraka hetsika fanaovana vaksiny fahobe miaro amin'ny aretina polio ho an'ny zaza voateraka hatramin'ny 5 volana. Ny fahafito, fahavalo, 7 volana tsy ilay ho avy izao manerana ny nosy. Izany no atao dia ho fanomezana ny ezaka migorana tanteraka ny aretina polio na lefa kozatra. Koa manentana antsika ray aman-dreny ary hanao vaksinizana antsika ka hamovaravarana ireo mpanao vaksiny. Isan-tokantrano, eny amin'ny tsena, eny amin'ny sekoly ary eny amin'ny toerana voatokana ho hanatanterahana izany. Manamafy ny fiarovany zaza amin'ny famerimberenana ny vaksiny miaro amin'ny polio atao vaksiny izy. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika yaourt sokole lay yaourt antokan vita avy amin'ny ronono velona avy eo Atsirabe. Safidiony yaourt sokole vanille lay tsiro tsy totany ela. Sokole ny tsiro tena izy. Canal+, disponible n'importe où à Madagascar. Amin'ny valoha reto amin'ny eto Madagasikara fotoana vaovao eto amin'ny RDJ. Fito Jolay, fito sy roa amby roapolo sy roa arivo. Miaraba tompoko lahy, miaraba tompoko vavy. Tonga soamantsara indray eto amin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao. Ny tontolon'ny toe-karena no anomboantsika ny fampahalalam-baovao amin'ity maraina ity. Mbola misarika ny sainy maro ny resaka mety ho fiakaran'ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Omaly ny talia jeneraly ny OMH dia nanambara fa tsy azo idovirana intsony ny fiakaran'ny vidin-tsolika eto Madagasikara. Mbola eo andalina fampiresahana ny mpandrarara-tsolika sy ny fitondrana malagasy makasika ny mety anaovana ny tena vidin-tsolika marina izay mifanaraka amin'ny tombontsoan'ny be sy ny maro eto Madagasikara. Tsara hatrany efa hoy ny mampatsiahy hoy hatrany talia jeneraly ny OMH fa mbola isan'ny manana ny vidin-tsolika mora indrindra eran'izao tontolo izao i Madagasikara. Eo amin'ny pejin'ny fampianarana raha nisy ny roso tamin'ny fitokonana ireo mpampianatra izay tokony hitsara ny taratasy-panadinana BEPC tetsy amin'ny lycée tsy amin'ny Peflotetsy dia nanambara ihany kosa ny talibe ny fari-piadidy mpampianarana Antananarivo renivohitra fa nivoaka omaly ny tampokarama na ny bon de caisse ho an'izy ireo zany ahafahan'izy ireo manatotosa ny adidiny amin'izany fitsarana ny taratasy-panadinana zany. Tsara ny mampatsiahy fa ity resaka tsy mbola fandoavana bon de caisse ity no niteraka ny fitokonana ho an'ireto mpampianatra tsy nety hitsara ny taratasy-panadinana ireto. Eo amin'ny resaka sosialim-bahoaka kosa no hamafisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly fa andro tsy fiasana nefa andraisa karama ny asabotsy 9 Jolay izao manerana ny tanin'ny Repoblikan'ny Madagasikara. Zany andro ny 9 Jolay zany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny fety Islamo fankalazana an'ilay atao Eid al-Adha. Eo amin'ireo vaovao samihafa kosa dia atao arian'ny fifampidiniana teo amin'ny firenena rotota i Afrika Atsimo sy Madagasikara dia fantatro izao fa dia iverina tsy ho ela ny fifandraisana anabakabaka eo amin'ny Afrika Atsimo sy Madagasikara. Vaovao mampalahelo kosa dia ndaosiny ny fahafatesana alina teo amin'ny lalam-pirenena faharoa 50 kilometatra tsy hiditra ny Tomasina ny talia jeneraly ny fandrarana ny fonja eto Madagasikara Andriamatoa Rafaly Omega Iramanjafy ny malo mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany ny ato anivon'ny RDJ. Tontolo ny fanatanjahantena karate rehefa nitady ny vahaolana ary koa rehefa nangina nandritra ny fotoana maro ny teo anivon'izany karate izany dia tapa-kevitra ireo ligy
12 amin'ny 5 misy eto Madagasikara fa apiatso an'ilay atao hoe assemblée générale extraordinaire. Ny vory izy ireo maly ary dia nandatanteraka izany fampiatsona zany ny fédération malagasy ny karaté. Ny fampiatsona ny assemblée générale extraordinaire dia manaraka tanteraka ny lalàna mifehy ny fédération mondiale ny karaté ary efa nahazo ihany koa ny fankatoavana avy amin'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Amin'ity anio ity no tanterahana izay izay assemblée générale extraordinaire ny karaté izay etsy amin'ny lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina moa no anatotosana izany manomboka amin'ny 6 ora maraina izao. Ankasitrahako anao tompoko lahy sy tompoko vavy nanaraka hatramin'ny farany fotoanan'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny heure amin'ity maraina ity. Isaorako manokana ny namako mavitrika be mandry tetsy amin'ny tantsoroka teknika manasa antsika rehetra hatrany anjotsy tapaka ny fandarana rivotra. Badika marandrianapo mirary tontolo andro mahafinaritra ho antsika rehetra dia samy ho tahin'Andriamanitra. Seria leo be rivo baovao se rivotra fotsiny be zany rivo baovao sady miraba no mame voninahitra no miraba tsy matsoa manaina mameme vaovao fanampiny alohatsika afaka miverina amin'ny hevitra ihany. Ny vaovao tamin'ny omaly ho anareo izay mijery tenisy oatra dia rehefa taoriana ny Djokovic tata dia rafa Nadal tata mihitsy rafa tata be tamin'ilay omaly satria sympathiquement hoy ny fiteny dia nanao tokoa le bandy le italiana fa mafy be le Nadal efa nisy naratra kely le statistika hatramin'ny sinera nananina kely le naratra kely ny kibony Nadal zany dia ohatran'ny efa saika resy zay izy fa nanaovan'ny rafa tata be le izy rafa tataza raha nga le re dia manantena ny Djokovic Nadal fa fahitako azy raha eo amin'ny Kyrgios zany Nadal eo amin'ny akatoky ny famaranana dia mety hoan'ny Kyrgios tsara izy satria le ratrany iny tsy hoe naratra le izy azony mpanao fanatanjahantena mahay an'izay mantsy dia serure abdominal kely tao amin'ny kibony tao ny azo moa tsisy kibo moa zany Nadal fa chocolat misy eo dia misy simba kely zay dia ny maragôty ohatry ny anana no avy ihany koa le Carlos Alcaraz iny eny ny problème ny Alcaraz izy bombina be izy aloha amin'izao dia mbola tanora izy moa dia taona fa resy izy moa zany efa nintsany izy satria tsy nahay ny gérer an'ilay tanjaka iny ny tombony enge zany io ohatran'ny mpanakanto ihany io ny tanora matanjaka be fa ny lehibe matotra dia ny talenta eo ampovoany ny antony dia zay mbola ho ampiana resaka zay ity ny tranon'ilay termos namboariny Justin Valli le termos zany nasiko zavatra hafa aloha le izy ary rehefa nody avy any an-dafy tsy hita mihitsy na le ranomanitra na kay zany le ranomanitra vidiko tany Bordeaux le izy tato dia maly le izy hitako no nefa hitako ity tranon'ny Justin Valli ty jerenareo ny logo ity hita ve le logo ny Justin Valli amin'le société io société mpikirakira bambou sy mpikirakira asa tanana malagasy vita amin'ny bambou eto aty zao hita tsara mihitsy zay poatsatroka ho an'ny Justin Valli satria izy keo moa manoro tsika moa zany zao rehefa tena mandinika sy miresaka zany satria zavakanto koa ny resaka izahay moa zany mbola atsipina teny ato fa mieritreritra ny anasa mpanakanto sy mpitsambana ao amin'ny filakevim-pitantanan'ny omda amin'ny rampitso rapitso ny tsara satria aloha miresadresaka ny resadresaka dia ampatsorana ny tenenako amin'ny mampanakanto anazy amin'ny maha-olombelona ana sy amin'ny mpanaraka toedraranako fa hoe fahalalahana ny ahafahana miresaka manahirana matsy tyloha hevitra ity ankehitriny kanefa amin'ny mampamorona anahako zany za zany manao saut en hauteur zao satria zava-misy moa le iainana dia tsara foana ny zavazavana ny ravina ahitana amin'ny voaniny dia mitady kabla HP za io zao satria tao ivelany tao ny resaka zay sy larisa aloha dia zao mifangaro le toetra eo amin'ile zavatra jerena ny resantsika teo io satria ny loha hevitra ny resantsika dia hoe manahoana ny fipetraky ny fialonana sarotra be ny mamakafaka lalina amin'izany
fa tsy maintsy mifangaro kely fitsiriritana le izy a de mbola mifangaro kely fitaizany zay tavela ao aminao de mbola mifangaro kely hoe avoakanao ivelany ve ilay toetsainao sy toe-ponao eo am'le izy io sa koboninao fotsiny raha koboninao fotsiny izy resaka ho irery a zay any no anarany any andohanao any misy kosa marjefo hatreto no afaka voakamarjefo any misakafo rehefa mba ahafahana mandrindra le fiarahamonina nenao zany zao hatram'izay nenako tena hatram'izay nenako hatram'izao za tsy mbo mialina olona zany fa za raha faly foana fa le tenindragody teo hoe ny mitsiriritra kely mifaly meky talolo tsiriritra ke fialonana mihaja de fiteny ihany satria nahoana rehefa mandeha ny tena zany sous d'autres cieux ohatranako zany zay le fialonana mihaja zay a fa za tsoroko aminareo mihitsy fa tamin'ny fotoana nanao fampisehoana tany Canada de misy producteur any Canada miteny hoe iodina izy ianao zao arinan'ny eto ody ao fa avy aizy ianao izy izy taloha nandalo teto avy any tanàna ao ray ve ozy izy fampisehoana ataonao eto ray oa gaga izy satria misy artiste ozy eto avôtagile no enao fa miodina manerana mandeha mankany Brésil mankany anany de eo le fialonana mihaja zay ozy hoe mitsiriritra ny zareo tao amin'ny Jamel Debbouze satria vao tamin'ny alahady ako no niona tamin'ny Alban Ivanov ay moa tamin'ny lahady ery moka Alban Ivanov zay rehefa niresadresaka taminay tao amin'ny Jamel Comedy Club de ozy izy hoe quand on a le potentiel on le sent eno le izy ao misy kosa nefa zany araka le resaka nataony taty ivelany hoe hoy Larissa hoe rehefa mahita zavatra ozy izy nahitako aza fa amitsirary ny ohatra nefa tokony hoan'ny anala izy ozy de za ozy izy tonga de misifotra kely azy zany hoe mipetraka aloha manazava ianao rehefa aveo hoe eny zay zany io le toetra tsy hitovizana resaka faritra samihafa eto amintsika raha ohatra zany any Mahajanga ohatra matetika raisiko hoe misy cowboy anankiray zany tonga izy de mahazo bajajy anakefatra de maty aza la hoe eo amy fa tsy ahoetra efa nisy fotoana efa elaela zay nisan'ny nana mitondrako fanamarena tany anaty tambajotra tany ty resaka fialonany ty tsomaly efa efatrandro lasa tany ty resaka fialonany ty fa isannynatabatra mihitsy isan'ny antony anankiray tsy apetrako ho ana tsy matafitany Madagasikara io resam-pialonana io satria ny malagasy de tsy isan'ireo olona tsy mba mahay mifanampy fa rakotra be anaty fialonana tsy mahafaly anahy fialonana miampy fietsika rehefa aveo zany a satria le fialonana mo sentiment zany aloha amin'ny voalohany ka raha le sentiment io no miampy resaka sy asa tsy milay zay am'izay izy zay vo exprimer iran-kilomajanga baina iran-kilomajanga za nisan'ny olona kamo mampiasa kilomajanga ny fialonana anisan'ny olona kamo mampiasa an'izay fomba fiteny terme anankiray zay hoe fialonana nefany satria tsy tay anota tsy te anota fa mety any nefa le fiteny hoe tay anota satria teny tafafangaro tsara izy am'izay ka de ohatrany hoe te hanadio ny saiko koa zany te hanadio ny saiko sy ny fo koa ny olana misy ry zareo dia be dehibe ny olona zany amiteny za tsy mialina anazy zany nefa any anaty any vao mipotra le zavatra vao jerenao amin'ny maso de hitana hoe aiza ny fialonana nito olona anankiray ito ohatra kaiky fotsiny be dehibe ny olona tsy mahafaly anahy maheno ny feonao eto amin'ity onjam-piotera de mahatezitra azy mampiseho milay koa le mpandaka tonga hatramin'ny ary le izy mampanaonao foana zay zavatra tsy tsapatsika mampamorona tsy misy mampamorona zavatra tsy misy mampiteteniteny foana ao anatin'le izy satria zany rehetrarehetra zany de rehefa mijery fitaratra ianao de mahatsapa hoe vokatra na fielonana daholo fa manitra za zao manontany tena ianao fa inona ary mahatonga azy manao an'izay zavatra zay de eo am'izay anao le miteny mety ho felonana ve tsika antony tsy nona sahirana mila ngizena tsika raha vao makany fa eo am'le constant fotsiny tsika zany hoe misy zavatra ratsy ataon'le olona vokatra zay fahitany zavatra sasan'izay de rehefa le mankany midaka tsy hita maso le tsika mbola misy an'le hoe matériellement le zavatra jerena mahatonga le fialonana ndraindray koa raisiray mibolina satria zavatra tsy rariny koa le zavatra le fananana moa zany amin'ny akapobeny na tare io na kiraro io na akanjo io na volo io na toetra koa aza na trano na tomobile na sipa
teniko taniko teo ohatra anankiray hoe raha mahery misy olona anankiray manangana trano hitako manangana trano moramora raisa ohatra eto Madagasikara mba mamely akaiky moa rovina marina ny tokanana le izy natamy fomba hoana na tamy fomba hoana nahazo le olona volany nangana an'io trano dia izy foana aloha hoe bravo dia avy eo mety mipotra aloha izy hoe nangalatra nge hony izy dia avy eo tatazako fotsiny ho ale izy reva tatazako fotsiny izy tsy mety fotsiny kosany indray za tonga dia aka ohatra anankiray jereo nge ny foko karany ndeha fa apetraka foko karana ndeha apetraka fa foko karana wa alaitsika ny karana dia ataotsika ny karana ity foko ity ny karana ny mifanampy raha misy karana anankiray sahirana be eo dia mahita azy ny namany anankiray i Mohamed Ali Eric dia manampy mame inona ny fomba anampiana ny lahy ahafahany lahy mihoatra amin'ny fiainana io fa maninona raha alaina tahaka zany Jamaly Ragabotsika zay indrindra avy eo Jamaly Ragabotsika mahatsangana bulletin-nareo le anaran'olona dia mialina amin'izay Aljabira ao nefa rehefa i Botik Van Den Zantsolopa no resy any amina toerana hafa io dia kolotsaina caste zany hoe kolotsaina ana foko mo filazantsika azy misy karazan'olona afaka raisina ohatra kely ohatra any Corse misy any Van Colonna zay fantatritsika efa maty tany ampigadrana izy ary efa complot mihitsy nahafaty azy raha ny tena resaka i Van Colonna dia Corse misy zavatra nitranga tany Corse dia famononany préfet ny tany Corse tany préfet anankiray fa ny any dia tonga dia ny anazy misy hoe miaro foana aloha nahitanao zao ary le olona fa misy toetra mahatsara azy zay misy maharatsy misy maharazana tsara politika kely ty resahako ty avy hatrany ty fona na io tsy fazakatsika fifandimbiasam-pahefana io ary dia efa fialonana ka zay no mahatonga anao hoe efa fialonana io lasa manaonao foana rehefa lasa manaonao foana mihitsy le olona ny fialonana ny fialonana mitarika any amin'ny fankahalana ny fankahalana mitarika any amin'ny fanaovana ratsy ny fiatrondro mialona manosika dia misy hoe boka mialopoza manosika mijery ny étymologie dia nitseo raha ny politika mba manaratra ny toetrana olona mpialona moa fa toetra raikitra ao aminazy ka ninona ataonao dia ilonany foana ianao dia lasa ankahalaina ianao ka naiza toerana misy anazy dia ianao ihany no na fitelo za mahita olona mialona olona dimy fa terenao reny ankahalana reny dia ianao foana no ataony resaka naizanaiza ho alehany naizanaiza izy misy anazy na ny andafy izy na eto izy dia zao tambola kely misy fotoana mijery film dia tezitra tena eniko ny ala mihitsy satria raha volana ohatra ny tsy dia nahita tao rehefa maninona rehefa avy miaraka amiko fa tsisy Tom Cruise ka zay Tom Cruise fa ianao efa nijery filman'olo dehibe tsy le mamoafady efa mijery filman'olo dehibe tsy le mamoafady fa le hitony le fianarana trakefa efa amin'ireny ianao no tokony mianona efa maninona aty za miaraka amin'ny valo ambin'ny folo minitra mahery valo ambin'ny folo minitra ny amin'ny valora ameko alalana aloha anao maky an'olona resa misy mantamaniko tsika hoe rovina ny misy lalao iarahana amin'ny Baobab Plus ve androany tsy misy ny lalao iarahana amin'ny Baobab Plus androany farapiso zoma valon'ny volana Jolay azavaiko kely any dia rahapiso efa tsy mamaky an'izy ty tsony efa tsy mampitapita an'ity hoe ohatrany mba izay mba mitadidy tsara le Baobab Plus dia orinasa sosialy iray izay mivarotra fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro sy fitaovam-pifandraisana avolena fona mampiavaka amin'ny Baobab Plus dia azo alotsy kelikely avokoa ny fitaovana ao aminy ary tsy mila compte bancaire na antonasa na kit solaire ihany koa ireo smartphone ireo isan'andro na isan-kerinandro ny andoavanao ny sarany ary mitsanona ho anao ny fitaovana rehefa voalohany sarany feno karazana kit solaire maro no hita amin'ny Baobab Plus jiro miaraka amin'ny panneau solaire sy batterie ary afaka ichargena finday efa misy ihany koa ny kit solaire miaraka amin'ny écran plat hatramin'ny 32 pouces aloha manomboka amin'ny 1000 ariary isan'andro manomboka ny 1000 ariary isan'andro dia karazana finday maro ihany koa no azo alotsy kelikely ao amin'ny Baobab Plus toa ireo hika farany amin'ny Samsung Tecno aloha manomboka amin'ny 3,000 ariary isan-kerinandro manerana ny nosiny misy ny Baobab Plus raha mila fanazavana fanampiny ianao dia miantso Lara Tarby 034 11 373 39 avery koa 034 11 373 39 rehefa raikitra
ohatra ny lalao erana Baobab plus raha pitso dia anankitelo no mahazo loka avy any amin'zareo. Ia, dia arak'ilay resaka nataoko teo moa zany tsy inona satria ao anatin'ny hoe fahalalan'ny fandarana rivotra indrindrindrindra zany maneho hevitra ifaresahan'ny Dadato Raymond foana zay hoe kianjakevitra le izy dia miezaka hanasa mpanakanto raha pitso le resaka malalaka satria ny mpanakanto amin'ny ankapobeny dia vidilalao amina toerana iarahana mahafinaritra tsara. Misy fandaminana kely satria raha pitso ry rainina no izany zany ny rainina ohatrany efa izany rainina anga tsy mampaninona fa any amin'ny sivy any raha mety na amin'ny valo sy fefany Misy mampita hoe nodomandro zao maraina zao no norabelandria manalina rive Raymond Michel Jocelyn ny solombavam-bahoaka ny vofonana IRD zay voafidy teo amin'ny antoko IRD moa izy amina moa rehefa ohatrany reny tsy mijery lokona tokontsony rehefa lany anao député Madagasikara Madagasikara izy tsy loza teny amin'ny lalana Feneriva adiny ray tao aorianan'iny le miala teto zahay no nandeha nakany tsy hitako hoe aiza ity le izy tratran'ny nanjava sa tonga dia nalany zareo aingana be le izy na alana aingana neny tsara dia rehefa voala aingana le izy zany dia mety zany efa vita daholo ny constatation gendarme sy ny sisa arakaraka sy zavatra mitranga eo dia miverina kely makany amin'ny resaka ataoko teo hoe amin'ny mpanakanto moa zany ho ny olana satria zay zao ny onaona mpanakanto maromaro dia hoe makamo anio ohatra za goto zao miteny dia misy mieritreritra fa zao indra gotiny efa fazatrainy ao andohanao aza disony amiko fa raha miteny an'izany nareo dia matiantoka fotsiny eo nareo fa tsy any mihitsy le resaka azonareo le tiako tenenina amin'izany ary tsy aborako akory le izy mitika le fatiantoka le ohatran'le hoe io no mahavoany la nefa voa amin'inona zany hoe fahalalan-tsaina radresaka eo amin'ny zavakanto dia fantatritsika amin'izao fotoana izao fa mandalo tateza mita ny resaka omda ny resaka droit d'auteur ny resaka fandaminana samihafa iza ny protagoniste ao anatin'le izy ny omda mahomda azy eo ny ministera eo ny misy hoe manova zao orinasa tsy miankina zay mifanaraka tamin'ny ministera eo ny conseil d'administration ny omda miheno tsara zao tsika mpanakato conseil d'administration ny omda dia hoe filakevim-pitantanana zay olona glitsikato ny filohan'ny filakevim-pitantanana dia eo ny direction technique ny omda teo aloha zay ny soloana aloha izy tao anatin'ilay tatezamita satria nisorona ny tale général tamin'ny fetotomboan'ny taona roapolo sy roa arivo dia rehefa avy eo voaherinandro vitsivitsy tratran'ny doboka-pongany tsy mahalalana ny tale généraly napetraka aloha zany anao ohatran'ny tatezamita tao dia nisoloana dia nisoloana ohatran'ny omany le izy zany hoe rehefa misolosolo ny zavatra rehefa ao anatin'ny mbola kianja somary tsy tena milamina ny lalaovanao manaiky an'izany tsika dia malala-tsaina tsara raha tsy manaiky an'izany tsika dia eo le olana kely adivakevitra resahany bandikama teo hoe ao anatina fandaminana enohina daholo no hoe hevitry ny rehetra fa raha vao misy anankiray miteny aty maso larisa raha vole dia olana zay inona ny zava-misy zay na tonga anay hoe tonga teto zao i goûter io azafady monsieur Faly azafady iza monsieur Faly dia zay goûter dia le tetsika kitetsy ianao rakamavo monsieur tsy faly monsieur Tina iny monsieur Tina enao mamoromorona anaran'olona zay monsieur Tina le madame tsy madame Tina fa samy madame Zo taiza nisy vehivavy teo zany le anako le vahiny faharoa FJKM le vahiny faharoa indray le nilaritry zay le manolana hevitro maro koa raha nga matakadavitra dia tsara le fifampiresahana zavainy eo rehefa avy eo hoe ahoana fa satria tsy mamely izanisa ny resaka akory fa pub
tia smartphone koa ve ianao baobab plus mety aminao baobab plus misy ilay smartphone azonao aloha tsikelikely ny vidiny ie manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro dia efa mahazo smartphone efa misy ao koa ny Tecno Spark 8 ilay ikafarany vao nivoaka tamin'ity taona 2024 ty sady azo aloha tsikelikely koa ny vidiny ny smartphone dia azo aloha tsikelikely ka manomboka amin'ny 3,000 isan-kerinandro hitanao manerana ny nosy antsoiny laharana 034 11 373 39 baobab plus mampivoatra ny fiainanao osoraky fasilinina tsara tare sarolinina manamandona molotra sy oditra mainana vakivaky manalefakantanana sy tongotra amile mahafatifaty tazona ny oditra sy ny tava tanora lalandava mety jiaby nanovana makiazy no ampiasanao azy hitanao naizanaiza mpivarotra na episerie fasilinina tsara jolijoli nefa mora prix amy vidiny mataratara okzay na oditra marokoroko tovoay fasilinina tsara no ampiasao izany tsomanja ny vatanao. Question. Qu'est-ce qui est d'une blancheur éclatante, souple et parfait pour vos imprimantes, fax et photocopieuses? Facile. Paperline A4. L'idéal pour tous vos tâches bureautiques. Impression noir et blanc ou couleur et totalement multifonction. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandarana et compagnie. Bonjour, ici c'est Tansmina. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Te hanao vakansy valinareo amin'ny fety hasaramanitra ho avy zao Tecno manome voyage même po an'olo roa anosy ben'ny Majunga miviliana alinareo smartphone Tecno toy ny Spark 8 série, Pop 5 série, Camon 18 série amin'ny shop Tecno mahazatra anareo le direct mandray anjara amin'ny tombola tsy nehoy avao no lasa anosy ben'ny Majunga Tecno, expect more. Lalao vokatra ainy zahay azona loka goavana be dia be toy ny vary mitinakavy mandritry ny herintaona écolage ny mpianatra mandritry ny herintaona scooter sy ny maro hafa tsotra ny fandraisana anjara manangona fonosana koba aina 10 na fonosana pobary aina 10 na fonosana mosli aina 10 ataovy ao anaty valoby dia soraty ao ambadika ny anaranao feno sy ny laharana finday ary ny adresinao arotsay ao anaty orona eny amin'ny magasin Shoprite, Jumbo Score, hôtelny Zazakely na eny amin'ny Brownie Zazakaiky anao. Ny farany fandraisana anjara dia ny 1 amin'ny 3 Jolay 2024 ny fisariana ao Antananarivo dia ny 9 amin'ny 20 Aogositra 2024 amin'ny Folouro eo amin'ny tranopokon'olona Analakely. Araroty ila zao angana ny tapaka sy namana andray anjara sotara Nitry Zaza miasa ho an'ny zaza sy ny vahoaka malagasy. Chérie, il y avait quoi à faire aujourd'hui? Alors, récupérer les enfants. Ça, c'est moi. Puis maman. Ça, c'est toi. Et les courses. C'est-à-dire... Batterie, huile, eau, lessive, Relax. Grâce à Supermarché.mg, passez vos commandes en ligne et choisissez parmi des milliers d'articles de grandes marques. À prix abordable et aussi une sélection de produits frais. Vita Malagas, c'est payable en quelques clics et livré chez vous gratuitement en 24 heures. Génial! On se fait un ciné avec les enfants du coup. Rendez-vous sur le site supermarché.mg ou sur la page Facebook supermarché.mg. Et vous aussi, faites vos courses en mode zéro stress.
Année universitaire 2022-2023. Pourquoi le CNAM? Le CNAM Madagascar vous offre la possibilité d'acquérir un diplôme international qui vous ouvre les portes dans le monde. Diplôme d'état français, formation en ligne et ou hybride, possibilité de continuer les études en France. Le CNAM vous propose plus de 650 parcours, niveau bac à bac plus 8. Enseigne à tous et partout. Inscrivez-vous au CNAM Madagascar, 67 hectares, maison des produits, 6e étage, Antananarivo 101. Téléphone 020 22 290 19. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre correcteur, signe malo afaku, itanao ny amin'ny faritra mahazatra anao. Selo, afarasam stylo. Pour toutes vos installations et équipements, choisissez une marque avec certification aux normes et qualité imposée par le marché mondial. D'origine espagnole, Solera vous propose une large gamme pour toutes les catégories. Des produits soucieux de votre protection, à la fois robustes et faciles à installer, avec des composants conçus avec précision. Vous aussi, choisissez le spécialiste garanti en électricité, choisissez Solera. D'origine espagnole, représentant exclusif Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Motul 2 temps Blue, menaka vavavokariny Motul, natokana ho an'ireo scooter sy moto 2 temps, mikojo, mampateza ary mampatanjaka ny motera. Motul 2 temps Blue, azonao jifaina amin'ny vidiny 2,5 ariary ny ray litatra. Motul 2 temps Blue, hitanao eny amin'ny dizaine auto ankoron-drano sy dizaine auto be oririka, ary eny amin'ireo mpivarotra menaka Motul rehetra. World Cola, quoi. La chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. Safidsika, yaourt chocolé, la yaourt antokan, vita avy amin'ny ronono velona, avy ao Atsirabe, safidiany yaourt chocolé banane, tsiro tsy manam-paharoa. Chocolé, ny tsiro tena izy. Appel 033 65 00 966 032 32 05 266 034 30 87 966. RDJ. Simna le tsy mila manao an'izao efa tonga dia normal. Ampiana kely sady miantsonareo. Ampiko foana ny resaka teo hoe misy ny karazana projet de loi na texte de loi kely zany a nataon'ny manampaizana rahalalàna sy ny conseil d'administration amin'ny fa napetraka eny amin'ny assemblée mba misy tika manahona daholo tompoko efa elaela tsy miantso dia mba ho te antso feky fikasika an'le loi efitra rangahy le ohatrany hoe mitsiriritra olona za zany a le mampitsiriritra anandray a le olona le manao zavatra manany any manao zavatra mitapitapiny malaza amin'iny zavatra iny de ozy a ty tsara angamba miezaka mihitsy amin'ity alazy ty tsisy tsilona mihitsy hoe zay zany anarana hoe resaka mitsiriritra fihinany ataonao zao mitsiriritra tsiritra herzova io e tanana hersoa enao nga le rehefa manoratra ao amiko dia misy voambolana avavy reny foana zany amin'ny resaka le miketraka le moulin ry gotliba le moulin café le za mba andefa azo any enao iny a enao e fakazo resaka tsara zay jereo ary enao zao fa manany antsady na crédit mampime mihitsy ny izoky anankiray iny i sady mahay hosodoko ny mahay atsika dia manohy ao anatin'le izy hoe ny resaka iarahamonina no olana amin'le hoe ny toetra samy manana ny ratsy tsara ny olona fa miankina amin'ny fiarahamonina koa le izy hoe la mbola mitseka mibiloko ohatra le fiteny zay azavaina tsara iny le hoe tsy mitseka mibiloko io zany efa zavatra lalina be sa tsy misy bilo ny manaja no manao voninahitra tsika rehetra to salama dadoa
makatsitraka am'le tsenakevitra ny andray a ny fitsiriritana tsy de voatery andeha any amin'ny ratsy mandrakarivo fa raha mihaino ianao mahita ianao mandre ianao mankafy ianao mahazo tombony ianao avy amina zavatra anankiray izay hitanao fa mety hampandroso sy hahatsara anao de matetika ianao mitsiriritra ohatra tsara lesy zany sakafo zany iza namany mba nanao an'izany raha mba nivadiko ny mahay ohatra ty tsara zany akanjo zany iza ny nanjaitra an'izany raha mba ohatra an'izay zany izy ty mpanao politika ty tanindrazany ty raha mba zany nanana foa mampanahy mitovy am'ty olo ty de mety fa ny akamaroan'ny olona nampitranga tompoko de tsotra raha vao tsy mitovy ao le olona de jolamboto mpangalatra ty tanindrazana tsisy ilana azy ianao daholo ny tsara tsy mendrika sy kanto sy tsisy tranona hita amboniny tany ny resaky ianareo tao hoe fanampiana samy faritra dia mpanetretena ny ilazako fa iny faritra mady ambositra iny tompoko dia mitovy amazanareo teo misy grossiste anankiray avy agnatanàna de aferina ny fianakaviana tagnatanàna de cliente veriny vola de ankafana épicerie de samy maka hitanao le grossiste de mba mifampiteny hoe mba ataontsika ihany maka de songotra makany am'izao vanim-potoana zao tompoko manodidididina 90 ny fikambanam-beny mady eto Madagasikara no faritra misy azy no district misy azy zany hoe district 90 zany dia misy ana iahatagny mady aby vokatr'izay firaisakina zay samy tehin'Andriamanitra misy moa le tsy mahay fanampy de lasa district za zao ohatra zany resahany dato remonte eo tsara namo zany kiraro zany fa le izy efa ana le izy ka izy a somary koroka ny lohany de olo koko marquer ataoko azandako eny ty antsako ty kiraro centre lisany koa lesnivitra be anina eny tompoko miraba to salama tompoko za hoe saika nolotra aloha hevitra kely anankiray RTG ve nefa aloha zao mandray anazy RTG loha hevitra zany tsy fantatra zay anaovanareo anazy fa ny saika anotaniko hoe ny fomba fanehoana fampisehoana ny didy miafina ao anatin'ny olona tokony hampisehoana azy zay ny saika hoe io loha hevitra io zany mba tiako voizina hoe amin'ny fomba fotoana ahoana no anasehoana ny didy miafina anankiray sy ny fomba hanehoana azy eo anatrehan'ny olona tokony hampisehoana ny didy miafina misy lalànany tsara le izy de arahana fotsiny de misy pahay lalàna eto de aleo amaly anazy rehefa avy eo notaire tsy manina misaotra indrindra ary misaotra indrindra aka ohatra tsika amin'ny olona mitrangana zany maty le rangaha de le rangaha nametraka didy miafina de tsy maintsy ny notaire manokatra indrindra tsy maintsy fa misy olona manko tsy manao didy miafina misy tsy manao fa raha ohatra ka manao le olona zany fanay zany ary eo na le mizara lova nefa mbola velona fanamariana kely tokony le resaka fialonana fialonana tokony tsy mampandrosa Madagasikara atambizao ka hatramizay satria mivory an'ireo zavatra ilaina mananana be le tsy eny le zavatra pitainao fa somalatsaka kely hoe mialina angainao zany ny tinyteneninao hoe anisan'ny zavatra tsy tena mampandroso antsika satria de marikina le olona teo zany hoe rehefa amin'ny fotoana inona tokony hosokafana ny testament rehefa maty le olona de izy io zany vao tokony hosokafana le izy de le zanak'le maty manao test moa izy voalohany zany manao test zareo de rehefa maty izy de notera ihany mahazo manokatra an'iny de reo ayant droit de misitraka azy no tokony mijery azy Salamari God, salamari bandekama larika. Resaka fialonana ary fitsiriritana ny loha hevitra angamba. Samy manana raha mampalaza azy raha ngaty fa ny malagasy de loha laharana amin'ny resaka fialonana sy fitsiriritana. Malaza izy io. Izy tsy mba exploitena any ivelany atao fampirantiana tany amin'ny UNESCO. Président rwandais moa de le fialonana sy fitsiriritana. Io raha mampalaza atsika
manana manana masoifo de mazotoa daholo vana ihany fa tsy mety raha fa iny mampahatra ka fitaizana ray tena mampahatra ty tany fialona zay mihitsyn'le izy rahasoa ary be deabe tsy mantsapany hoe tena mifototry mifahatrantsika dio fialonan'io fialonan'io na iodiko viana na iodiko vanana raha vao miteny zavatra anankiray fotsiny efa misy fialonan'andray koa resaka durama fa tia zareo saika mba ohatrany toizakely le testament teo iny ihany hoe rehefa maty vao mila sokafana le izy fa le ankizy koa rangaza atao mandova vilona zany momba le resaka ao Madagasikara za moa aty Maurice mipetraka tompo manao Maurice manao any ianao momba le ataon'ny opposition fanoherana le ao Madagasikara tokony ajanona le satria tsy mampandrosa le Madagasikara le fialonana fialonana ma ty opposition le opposition io ka mangataka le opposition tokony mba ajanona le fialonana le hatramin'izay io zany le zao ataon'ny opposition am'izao iny tsy mitovitovy amin'ny eto Maurice ny eto Maurice ny opposition manampy mitondra zay natao miakatra eto Maurice miakatra vidim-piainana miakatra ny essence miakatra rehetrarehetra fa milamina ny olona ny opposition tsy manakorotana ary hainy tsara mandamina lia ka mba mangataka tompo mba ajanona le fanakorotana nataon'le opposition fa miatrika le zavatra misy fotsiny mahafinaritra honora makasitaka ny honora aloha amin'ny fianonan'ny honora aty Maurice mahafinaritra satria izy mahay mampafaly betaka tompo zay moa defa tsy ahitanteny firy tsosy sady honora moa tsy eo le loha hevitra tenenao tsy tanaizy farana kely le testament rehetra fa akamy hoe aza atao mandova zay mbola velona ray aman-dreny dia efa ataonareo mandova satra zanakareo misy miteny mihitsiny hoe ilany mananina an'ity dia ndi mananina an'ity lasa miady manko le ankizy rehefa avy eo fa tokony rehefa maty ny ray aman-dreny zay vao mandova ny zanaka vady mbola le amin'ny ilaina lisika sa ilaina miafina misy le oloha manao zafadiny olon-tsotra tsy hanona anarana mipetraka ety Ambohimanga kely ety zany mba tsy aika mba misy fangatahana kely maheno an'le temanareo moa le hoe resaka fialonana teo misy mponina zany tia Ambohimanga kely ety amin'ny atao hoe fokotanina anketany ety manana tany idivana amina ohatrany hoe olona ngezangeza anankiray izy ty moa tsy hakanona anarana fa resaka tany le izy zany de ny vahoaka efa amatona ny ady le tany titya de teo aloha teo zany ny doléance niaro de nanoana foana de am'izao fotoana izao nefa tsy fantatra hoe misy resaka tsidyvola de efa manahoana so de satria misy tsindritsindry ambadika foana hoe fantatritsika zany ary tokony tsy tsara velantsika am'izany fa misy ny tsindry ambadika de efa nisy ady be de be fanandrinana sy noatr'izay de ohatrany resy foana zany zareo satria ny vahoaka nandeha amin'ny ara-dalàna satria ny vahoaka koa tsy manam-bola am'izao fotoana izao nefa ny a de misy menace zany hoe androdanana tanàna zany de zay zany no mangatahana satria vahoaka maro be vao fokotany anankiray natafatsangana trano sy noatr'izay de eo moa ny iverenako amin'le resaka taima teo hoe olona anankiray ve sosiety anankiray ve no andeha androdanana tanàna ray manontolo tsy mba mahafinaritra ve mahita hoe ireo misy olona sahirana natafatsangana trano sy noatr'izay de zay tokony mba ilana fanampiana aminareo hoe inona ny tokony atolona satria le solon-tenam-panjakana le doléance anantenaina tsy fantatra hoe voatsindry vola aketana fokotanina aketana zao ny any hevitro misy arbitrage be za tena nananamana fa eo no tsy haiko hoe nakaiza de nanahoana misy karazana arbitrage hafa tokony hatsangana sa mety efa misy salama tompoko salama tompoko tompoko tratra ny taona kabonane ahoana raha na manao zao nareo salama tompoko tena zao raha tena zava misy aty aminay aty maso be pasiany iny nefa ry nga Francis hoe mba mandalo amin'iny any de ratsy angazy elarina le boavaka ny tetrevana aizy io le eo amin'ny bepasy sotalangera tena lalina be le bepasy makaizy le ho any avolo io le mandalo amin'ny LG Complis
io indrindra ioka ino masony hitanao masony leveko polisy ivoaka le kadim-bahoaka mahatonga le embouteillage asa rahakatira mba iza mikarakarana io na iza fa maro sao maro sao misy conseil de ministre teny ablo zareo nge samy mahita an'ireo tolotolo tena mahita zareo fa miafo avo mihitsy laka fa tena misaly zany tena tobila mody a miteny rery mandeha ho any a miteny rery enona mirivotra ndraindray tafiditra ndraindray tsy tafiditra mahampalahelo tena miteny rery mihitsy ary manao dolo nareo ry bandekama ry larisary ry tsy voatonona ao ry iza koa moa sasany veloma sainao farateny kely tongava amin'ny asabotsy tena farateny fanaovana ataony zareo ao zany mbola misy loataona tia mbola mampiaraka anay papalora telo amby roapolo jolay ao amin'ny espace nambintsoa ho ataony Salomon Lili zay zay veloma ny rivo ramadiamanana feny Maurice nga io tsy Maurice io mahita tanàny fakafian'lesa tanàny resaka velonana moa le izy nge mahatonga tsika malagasy mialina resaka hoe différence ana mpivaritra-say ahoana moa ny ijerevany tena hoe sasany a mandeha 4 bilay be sakafo be ny sasany tena hoe mitonga vohomana amin'ny fomba ahoana zany ny tselonan'ny olona fa misy azo amin'ny fahamarinana ny zavatra ananana tsy ijerazay tsika fa tonga de zay misy fotsiny marina misy tsy tenitsika hoe azo tamin'ny ana da vele sady ina fa misy olona anankiroa samy matanjaka ny ray mihinan-kanina be voky be nanamby-tsakafo be ny anankiray no amin'ny fomba ahoana moa ny amizatsika tsy ny le olona anankiray hoe tsy alina le anankiray nefa le anankiray no zay le hoe zay le tena hoe miverina ny resaka omaly any tsika hoe alao mamorona asa raha nga le telo afahatsika fary zareo hoe tsy tena manakorotana zany iza ny mora korotana eo manakorotana tsika fa hoe mamorona asa amorona asa le mahanta satria eo foana ny petan'le olona le olona zany lasa mahanta loatra de normal be izy raha ohatra hoe mialina satria ahoana ary nijerevaty ahoana sasany mihinan-kanina sasany tsy mihinan-kanina akato ihany zay mijeriko aloha mety ho diso fa zay ny mahatsenakevitra lazaindato Raymond le izy ka satria ny ezaka ny tsirairay no ahatonga ny olona anankiray raha tsy manana izy tokony tsy alina satria hoe za koa ange tokony misy bandinamanay zao tokony ho any an-dafo mihitsy fa nalailony sipany de tsy nandeha rehefa avy eo izy nanenina be izy taty aorina fa izy tsy mialina mihitsy satria izy za ny arany tokony nandeha fa tsy nandeha fihinantsona moa de metimety le toeindrindra matetim-piavatsika rehetra tompo misy fomba fiteny agny mady agny miteny hoe ny agnaran'iray safify ary ny vady sampangatahana ny tena foto-kevitra voalazan'io raha diadina io fomba fiteny io de ny fifaninanana de ao anatiny tsirairay fa tsy tokony angataka zany ary fifaninanana zay fa lasa masina de manafoazy mitandrasatika anjahan'ny fangatahana no mety akamifotitra na voalaza teo tokony fananasa ary tsy maintsy mananasa ny olona rehetrarehetra adidiny fanjakana zany ino no tokony atao ny fananan'ilay olona asa fa ny fampodin'ilay asa kosa avela sapy tsara kokoa ny fiaina tsirairay de manana didy ilay olombelona tsirairay satria azadiny fa ao anatina klasy moaby sosialina mety tsy misy lohany raha teny zao tsika ohatra hoe maramila de tsy maintsy misy général ary étapery
ary misy supporter tsy ambany ity ireo zany zao de facturité sy fatialina tokony fantatao fa hatreto dingana farany azo loatreny amin'ny fiainana tsy hitovy misy ny firesiny tena tsy hitovy ny patrimôsy ny mpampiasa zay le mahatonga ana amin'ny tenen'le classement de vie sociale teo fa kosa tsy voatery tsy ho sambatra ianao ary tsy voatery hialina ianao fa mionona ianao rehefa tena tonga eo amin'ny fatran'ilay dingana eritreretiny ao hoe tsy mihoatra eto ah misaotra an'Andriamanitra raha tafita eto amin'ny toerako samy tain'Andriamanitra teo teo no ny farana resaka marisasirina atao ivelany zany hoe ny atao hoe constant am'izay eto zany zao a dia ny efa antanatohatra ara-piarahamonina samihafa mba miononony amin'ireny ara mbola manisy tavela anankiray antanatohatra samihafa iainana zay ihany nanao-fitarainana momba le aketana teo a le izy moa araka ny teneniko teo a de fanandrinana amina confectionnaire na automobile malaza sy ngezy atao Antananarivo le izy fa tsy hanona anarana araka le niteneniko teo ihany de tsy manana aniza ianterana tsoa zany zay am'izao satria le doléance anantenaina araka le teneniko teo tsy fantatra na voavidy vola na manaona fa mitsipaka tanteraka izy am'izao de midingan-drambo tanteraka mihitsy moa le partie contre hoe androdana tanàna sy noatr'izay a de zay mba hanetsehana tompona andraikitra tompoko de mba hiandrandrana zay hoe torohevitra sy noatr'izany satria poritra ny tenako andeha ho aiza zao vanim-potoana zao de eo moa le araka le resaka teo hoe olona anankiray ve no satria ty tanàna ity zany a tsiriritiny société efa ela be mihitsiny de nanaovany izay fomba rehetrarehetra hoe angalana lizy de tsy nety azony a de ampiasainy daholo manière rehetrarehetra de hiditra amin'ny manière forte zany izy am'izao de zay le de zay mba hiandrandana vahaolana sy torohevitra tompo de hanetsehana azy tompona andraikitra mahefa saotra betsaka tompo mankasitraka anao de mirary sosahady le arbitrage social be le teneniko teo manko a tena ilainy nisy fotoana tadidinareo misy ny atao hoe le tery soraka tery inona de la république moa le tery akaiky ny ambassade ny Comore sa mbola ao le izy médiateur médiature mato hoe ny adiny olona amin'ny fanjakana zany tsy fantatro le nazonazoana eto Madagasikara eto amin'ity firenentsika ity de misy ady isehon'ny tsy rariny tanteraka mihitsy eo no manahirana kely de nefa rehefa ny lalàna ny vola ny resaka zavatra voasoratra ny resaka sonia taratasy contrat sy ny sisa no iraha miady misy no tsy manana ny azo atotony eo fa misy no matodo miady amam-bato de rehefa mandeha amin'ny lalam-pirenena faefatra ianao lalam-pirenena faharoa ary ianao de mitazana aniza ary io rehefa mitazana andry aniza ary ry rehefa mitazana andry aniza ary ry noho izany na aiza na izy na io hitrahazoko bidoanao anjanahary io ary rehefa izy teaka io zany ka tsy matanjaka ianao misy anarana mivezivezy miverimberina ny anina honiko ny anina indray honiko de eo le olana am'le hoe hiteny ianao a de lasa ohatrany hoe zay le hoe zany le hoe azo keta avy ety indray le hoe mialona nefa mety tsy mialona indray koa ka aloha lefa raha mipipy Itsinge Baobab Plus, lay fitaovana mandeha amin'ny herin'ny masoandro. Aloha avy tsikelikely ao amin'ny Baobab Plus, ny kit TV solaire efa misy abonnement Canal Plus manaim-poana mandritra ny roa taona. Ye, tolotra hitanao télé écran plat ngeza be, jiro miaraka amin'ny batterie sy panneau solaire ary afaka hichargena finday. Mahazo chaîne Canal Plus maro manaim-poana mandritra ny roa taona. Aiza indray anao hita toy izany raha tsy ao amin'ny Baobab Plus e. Ny kit TV solaire dia azo aloha tsikelikely amin'ny vidiny 707 isan-kerinandro. Hita manerana nosy, antsoina ilarana 034 11 373 39. Baobab Plus, miangovo azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra. Ny tsy ambaratery ny fahasambarako, ny safidiko ny ofinaritra sy hankafiny amin'ny fiainana. Safidiko ny hana tsara sy kolokolo ny amiko rehetra. Ary mbola safidiko ny ampiasa vokatra natoraly hikarakarako ny vatako. Safidiko ny ampiasa baume tsara. Baume tsara, katrafay, ravin tsara, relax.
misy rolone dia amin'ny sachet. Falerina ty rehefa fidiry amin'ny mpianatra tahaka izao fa nahazo kiraro, akanjo ary fitaovana vaovao ka mazoto ery andeha hianatra. Nahazo kiraro vaovao indray na tsy izany a? Hitanao hoe inona avy ny vaovao eny amina ty eny? Vaovao daholo ireny, afa-tsy ireo cahier gladiateur izay efa nampiasaina hatramin'ny fidirana. Cahier gladiateur, hafa ihany ny tsara. Distribué par Chandarana et compagnie. Bonjour, ici c'est Tansmine. Alors, si vous êtes comme moi et que vous avez besoin d'un service rapide, économique et sécurisé pour vos transferts d'argent vers Madagascar, j'ai une grande nouvelle pour vous. Sendwave, c'est l'application mobile pour envoyer de l'argent sans frais et avec un super taux d'échange. Téléchargez donc Sendwave depuis la France, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, les États-Unis et le Canada pour faire des transferts en quelques clics et sans frais. Toutes vos données sont protégées et l'argent est reçu directement sur le portefeuille électronique Orange Money, RTL Money de votre proche à Madagascar. Donc n'attendez plus pour profiter du super service Sendwave. 20 € offerts avec le code promo RDJ. Pour votre premier envoi, payez 10 € et votre proche recevra 30 €. Au revoir. Visca, une batterie qui ne vous lâche pas. Visca, de 32 à 200 ampères. Il y en a pour tous les choix. Visca, profitez de la puissance qu'il apportera. Visca, t'inquiète, t'enverra partout où tu vas. Visca, à Tana comme au-delà. L'Empire Gas Event Productions vous présente en exclusivité Kalash le 9 juillet au Palais des Sports Mahamasn à partir de 14h. Un concert exceptionnel de niveau international. DJ Tyson, DJ Eladji de l'Empire Club de Paris en prime. Artistes locaux en seconde partie. Diverses prestations artistiques en surprise pendant le show. En troisième partie, Vibration. Sensation visuelle intense avec effets spéciaux pour un moment inoubliable avec Kalash. Billets disponibles sur www.ticketplace.io et Massine La City Smart Tanzbat à Courdic. Hôtel officiel Ibis. Radio officielle RDJ. Nelson Prod Manuta Wanao Ndawirej miaraka amin'ny Presio Nettex Anjara Marcel Shakirandi ao an-tsamanitra ny alahady fito amby folo jolay romboroapolo sy roa arivo amin'ny telo ratolagamby vidim-pidilana fito arivo ariary réservation 10,000 ariary ariary tapakila dia efa azonao jifaina eny amin'ny hektarakady fo kat express entameny super musique analakely azonao jifaina amin'ny www.ticketplace info 034 70 162 40 partenaire média RDJ. SRI 20 manolotra antsika génération 2000 ao an-tsamanitra ny alahady folo jolay roa amby roapolo sy roa arivo avy zao iarahanao amin'ny Spidey, Marion, Kiady, Tampogaiky, Krotambol, Northern Center, Tove J, Imagine, Telusanjato, Zourayan, vidim-pidirana Royal ariary, réservation 20 000 ariary, VIP 30 000 ariary. Ny famandrian-toerana dia ho hitanao eny amin'ny super musique analakely 4 express, radio officielle RDJ, génération 2000. La marque qui est toujours là pour moi. C'est l'eau. Avec en plus une large gamme de choix. C'est l'eau. Marqueur, stylo, porte-mine, feutre, correcteur et bien d'autres encore. Disponibles dans les magasins les plus proches de chez vous. Stylo, en classe comme en bureau, tout simplement le meilleur des stylos. Clic-crac, snack bobo. Clic-crac, Mati Roubé. Clic-crac, mi carré, poukatsara, refi, tap, tap, clic-crac, lébé. Fromage, ketchup, arco poulet. Clic-crac, rien tic-crac. Cric-crac, les snacks fofo mikarepoka sy matsiro be
sady fanahinana azy amin'ny vidiny 300 Un produit de Chine. Laissez les gourmands. Ripana kanto aroviny zonao ary mahazo tambiny mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao ho fanatsarana fikajiana ny tamberim-bola mifanaraka amin'ny zony mpamorona na ny droit d'auteur ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina amin'ny alalan'ny omitasy ny orinasa manova dia andray ny fisoratana anarana sy anatanteraka ny fanangonana ny hira rehetra noforoniny ny mpanakanto asaina araka izany isika eto Antananarivo sy ny manodidina ho avy amin'ny tranom-bokim-pirenena nosy anatitra ny fichier MP3 wave DVD CD cassette disque vinyle VHS sy ny sisa ny iray ka hatramin'ny 1 jolay ho avy izao manomboka amin'ny voalohany volana jolay ihany koa dia azo atao ny mametraka amin'ny vantana ireo fichier elektronika ao amin'ny tranokala www.omda.io atao ao aoriany eto Antananarivo ny fanangonana ny any amin'ny faritra hafa fanazavana fanampiny 032 05 900 96 ripana kanto aroviny zonao ary mahazo tambiny mifanaraka amin'ny fampiasana ny sanganasanao. Attention, événement Urban Vibes by World Cola. Dimanche 24 juillet 2022 à Saint-Manche avec les meilleurs artistes urbains du moment. Shine, César, Lycée Saïd, Mad Max, Lionel, Naël, Wadayu, Orchestre Star, FSC Musique, Rouska. Billets déjà disponibles en ligne sur Ticket Place et dans tous les points de vente Massine. Boisson officielle World Cola. Sponsor Techno, média officiel RDJ. Urban Vibes le dimanche 24 juillet 2022. Un match événement 10-09-20. Lax Pro manolotra ho anao manalazy vita bak miaraka amin'ny groupe olombelo riki ny alaka misy 2 jolay 2 sy 4 ho Antsahamanitra paf 10 000 ariary réservation 20 000 ariary VIP 40 000 ariary vente des billets Massine La City Ivandry Akourdik Galerie Smart Tanjombato Massine Antaninarenina Jumbo Score Ankorondrano itapakila dia azonao jifaina ihany koa ao amin'ny www.ticketplace.io partenaire Ticket Place Audacieuse Massine Royal Spirit Filankevitra 034 54 358 47 sokatra ampelora ny vavahady manomboka amin'ny 4 orany seho partenaire média RDJ. World Cola quoi, la chaleur même est étonnée. Avec World Cola, bascule dans un monde rafraîchissant. Produit Star. RDJ am Siv Maraina. Rivotra. Mandray vahiny? Firenena aloha mbola tsy heno tsara. Tiako a le na izy. dia asa misy karama ampiasaiko a dia tonga dia raraka aty amin'ny ferma aina Ie, tonga dia raha isika mpandeaka amasy godara dia amin'izay tsy tapaka tsy olo madame ankotiana fa. Atoboko amin'ity anao aloha zany. Na dia mbola mifanoto foana aloha lisa fa dokam-barotra fotsiny ty manolotra ny manala azy vita baka groupe olombelo Riki ny 1 jolay 2 sy 4 etsy Antsahamanitra ny fandraisana anjara dia ray alina ariary ny famandrihana ny toerana manokana dia 2 alina ariary ny VIP dia 4 alina ariary misokatra amin'ny 3 ora ny vavahady ary manomboka amin'ny 4 ora ny fampisehoana etsy Antsahamanitra manala azy vita baka olombelo Riki feondriky iny ataoko dia lazora ny asan'Andriamanitra ny resaka mozika tsy mijanona mihitsy hatram fangaro tsy mijanona mihitsy mozika hatramin'izao mazavatsara le agenda ty Nazamatsara iny mpady akamy akoatr'izay zadiny ihany koa ilay ndao irevy fampisehoana mahafinaritra be miaraka amin'ny Prince Io, Njara Marcel, Zakira Andry, Nettex izay ataony alahady fa 17 volana jolay 20 sy 20 etsy Antsahamanitra manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ny bie tsotra dia 7 ariary, ny bie glacé kosa dia 5 sy 2 alina ariary. Ny tarika vokininina sy Salomon miaraka amin'ny Zozo eo amin'ny fitendrena sy ny namana manampy oetsy amin'ny espace Nambintso amin'ny 13 jolay asabotsy io andeha akasary zao zay rehefa avy eo ka tsy hanao clip izahay satria matetika zatra hoe clip dia atao clip alefa satria teo ampijerena ny Canal Plus mikorana ako dia zay hoe clip daholo
fa ny fomanolotra mibetsaka dia ny zavatra ho ataonay anao hira tsotro zay tsisy mozika dia iresaka dia zay no alefalefana eny ka rehefa aveo zay any amin'ny espace nambitsoaka zay sary zay ny ankoatr'izay moa zany a dia mivoaka io afisy voalohany nitarika joary amin'ny zoma 2 jolay io dia ny zavatra ho atao amintsika dia avoaka io dia nareo zany no mamoaka ny lohateny kira zay tianareo sy fa nahafantaranareo ny joary hatramin'izay dia hojerentsika eo izy raha hoe ohatra ny ahoana ny isan'ny hira fantatry ny olona ka alefa ny olona ao hoe mbola betsaka ve no tavela sy tadidy titre ty zao misy hira ataoko a dia anjaranareo mamaly ao anatin'ny Facebook fa tsy connecté azy zao ohatr'izao ny fanombohan'le hira isika taloha ny jaly avokoa nangofotra ny aina vaky ny loha ny rojona me nangeja mafy ny tompony indray nanjary ny afy ina ny titre an'izay miafy veriko fa tonga dia hitanareo ny kokely tsisy ny kokely miafy ny titre ampady zany zavatra mahafinaritra tena zavatra mahafinaritra dia ilay hetsika izay le mitondra loha titre hoe génération 2000 tena mahafinaritra be satria mba amin'ny alady fahatsiarovany fa amin'ny alady fahatsiarovana lehibe ny mpikarakara moa zany mitentsika efa andresaka teto hoe misy tsy ampy dia hoe ny mpikarakara hoe betsaka ny tsy afaka fa reo aloha fa isy édition manaraka l'izy izavy ry zareo génération 2000.2 be dia be ny mpivandray anjara amin'ity génération 2000 ty ao ry machine ao ry spidi ao ry tempo gag ao ry telo isanjato ao ry zorayanna ao ihany koa ry oe tena zay tady kiady teloisanjato efa ao itovitray ny mampiavaka an'izy io dia azadiny fa tsy hiran'ilay hira tatriarina 2000 tatriarina be mihitsy izy fa ile nahalalantsika azy raha tsy teny aratra hoe mampi ny zavatra hotsaroako volakiana mitady fondeuse en ligne mipetraka manodidina anjanahary Ambatomainty Amboditsiry Analamahitsy Ambodivona Korondrano mafety tsara ny réseaux sociaux Facebook sy Instagram mahay manoratra teny malagasy teny français tsara raha liana ianao anatin'izay dia afaka manatitra CV aty amin'ny RDJ Analakely immeuble vita soa ampitany hôtel Grand Mélis mandray ny madame Yankotintsika sady miaraka amin'reto mbola misy aloha ny anaiko rehefa vitany ianao dia taperinao izy tsy mafantatrako fantatrao ty zavatra hoteneniko ty tokony nataonao izy fa ataoko aloha mifankalazana fa 10 taona ny tarika iasina teto izy ka io vao noteneniko teo hoe nenodiama hoa tsy fainla izy tsy fantatra amin'ny 17 volana jolay fotsiny odiama mampitaka izy aty amiko any bypass fa tsy haiko hoe bypass aiza dia amin'ny firy fa alefasion raha ohatra ka misy avisingeza be an'le rony velany eo apike zany efa information fa ty amina le information fa tsy tadidiko meo novinany antarika aziny fa 17 volana jolay ny bypass fa tsy fantako hoe eo akaikikaiky ny fiviliana makany ambohijanaka le izy complet zareo amin'io manao loboka le ronko hoavy ry sitraka hoavy ry raha sitraka elaty tonga dia andao anao vokininina aloha inarty raisitsika amin'izay madame vokinina raha mijery mivantana amin'ny Facebook na amin'ny YouTube dia mahita an'ireto produit karazany enina aloha zany zao ny hita eto miarabanao madame Yankotina inona daholo reto misy zava-baovao hitanay aky mpanolotra ny fandarana koa zavatra anankiroa no resako androany indray zany mahakasika an'ireto le produit anay reto dia ny anankiray mandritra ny ray volana eo zay manao animation miaraka amin'ny supermaki dia zay no resako faharoa rehefa aveo fahirizaka manokana amiko anao sa fa misy afa manao azy sao zao dia tolotra nalainao anao azy tsy nakanizanizanmanaraka tsy nresaka nizaniza fa manaraka dia mahakasika ny misy manana wilna karazany 4 aloha zahay eto dia resaka koa zay mahakasika ny baobab mbola tsy tena resaka mahakasika ny baobab loatra hatr'izay fa iresaka mahakasika an'izay androany ny baobab zany ny tena zavatra mampiavaka anazy zay moa sady mitrandraka anazy amin'le hoe poudre dia mitrandraka ny baobab koa amin'ny huile le graine na baobab iny zany rehefa azy le pulpe dia afaka anaovana huile le izy dia ny baobab ny tena mampiavaka azy
raha amin'ny sakafo betsaka vitamine C indrindra dia ny baobab no anisany satria raha 100 gramana baobab dia 288 milligramme be zao ny vitamine C any aminazy mbola inenina lavitra noho ny citron sy ny ao anatin'le voanina baobab ohatran'ny velouro miracle maromaro io zay io izy io dia tsara be izy ty satria ina moa ny ilana vitamine C ny vitamine C be da be ny ilana ny ilayntsika isanandro araky ny amen'ny ministère ny fahasalamana 80 milligramme par jour 80 milligramme zay araky nomeny ministère ny fahasalamana sy ny OMS koa manome an'izay araky ny torohevitra ameny dia par jour soupony zany deokeria soupony poudre de baobab aty dia mahazo an'izay filantsika isanandro zay ilayntsika zay satria ny vitamine C mampamiady amin'ny harerahana dia mistimule koa ny défense immunitaire ririnina ny andro dia tsika koa miaina anatina tsika zany miaina anatina pollué be ny rivotra iainantsika stress koa be da be le filana vitamine C zany be da be foana isanandro dia nefa sakafotsika nefa tsy ampy an'izany dia avy eo lasa indraindray rehefa hoe voagripa sy ohatr'izany zay vao mieritrehitra ihinana vitamine C nefa raha tena baobab fotsiny ao anatin'ny baobab fotsiny ty 100% baobab inona ho any tena tsara anaovana azy moa mihinana zany dia rehefa afangaroko le izy indraindray dia henoko loatra ny tsirony iny zany hoe somary misy le ohatra marikivokely tsy tena ratsy akory inona ny tsara indrindra tsy afangaroko ny tena tsara aminazy ohatra zany atao amin'ny dité izy na atao amin'ny rano mafana izy aloha ny atao voalohany zay vao arotsaka le rano satria lasa ohatra mivangambaingana izy avy eo raha vao zay izy efa flambotsiariny azy zany satria le izy afaka hohanina tsara fa afaka atao amin'ny misy manao anty amin'ny jus misy olona miteny hoe mankasitraka matamiangotina tena tsara ny produit anareo tena aboneny tena ko tena nahita fahombiazana fitahina volana no manohatra an'izay atao amin'ny direct izany gotripa no tena hoe mijoro fahavolombelona efa hatramin'ny efa ela dia io no misy an'io baobab io izy mitokana dia ny anahy le baobab sy sezama miaraka iny le poudre no ampiasaiko le izy manko rehefa ampiasaina zany dia fantatrao ihany no tena vokany eo tsy anatin'ny tontolo andro iny ohatra ny rehefa mihira le amin'le tsy mila cahier de chant zany le sezama mainty moa dia tsy zany ianao dia tsara koa izy tsara izy zany le baobab ity fa tsara koa izy le sezama miaraka amin'ny baobab le baobab plus tsy afiny le 50 zany rao tsy 50-50 ireo satria lasa marikivy be indray izy raha vao zay satria ny zavatra tadavina amin'le izy ny sezama no mitondra an'le calcium be da be satria ohatrany hoe CAC1000 satria calcium 1042 milligramme ny anazy ny calcium any aminazy ny ilayntsika isanandro nefa 800 milligramme traqueria soupony ity zany dia efa mahita indray 75% ny filana calcium isanandro dia sady izy moa sady amin'ny mahasezama anazy koa manatsara amin'ny fitadidiana araka ny resahany fa tsy mety misy moa zany mihinana 5000 ny alahady zany dia tonga dia herinandro iny eo ihany tsy mety moa zany zany tokoa nefa fantanina mipetraka foana hoe ny calcification ny resaka vitamine C zany raha vita dia isanandro zay mihitsy misy fotoana manko ohatr'azy zany zao raha ohatra ka fa mihevonhevona iny azy vao C aviry C fa raha ohatra tsy tena mihevona tsy tena mana dia tsy manino dia alao tonga dia mihinana foana am'izay mety tonga dia am'izay mety tsy mihevona mihitsiny zay mahakasika andreo mpievona anisan'ny mpanakanto mievona indrindra zany na manomboka ary mifity zako tsy menaka nakray ato amin'ny sisin'ity zao no vaovao be amiko akoatra ny tsy le lava be itsy dia andrasa aloha resantsika kely aloha no mahakasika an'ireto aratra manana izay ho ilana sezama aloha anankiroa netiko eto aloha androany ny anankiray resaka kosmetika no tena ilana anazy mampahatsara anazy amin'ny resaka kosmetika ny amin'ny fikarakarana tarehy sy ny vatana izy ity zany huile sèche dikan'le hoe huile sèche izy zany tonga dia miditra lalina aty amin'ny tsy en surface eo fotsiny zany izy fa miditra lalina ny any anaty hoditrany zany hoe le hoditra ao aloha tsy rehefa mihosotra anazy zany tonga dia mantomantina tsara mantomantina tsara ny hoditra sady miaro amin'ny anina izy miaro amin'ny vieillissement cellulaire izy miaro amin'ny fanterany hoditra izy dia izy koa ny anisan'ny anankiray tena ampiasa isanandro mihitsy ampiasana isanandro mihitsy ohatra ny amin'ny tarehako io zao tonga dia io
dia ny amin'ny molotra koa dia huile-na sésame. Banda mitady zavatra bogosy manko no metimety koa ngamba korokorotra be izy manko tompoko. Ie, ka tena manala an'ilay korokorotra mihitsy izy. Alléluia! Zay mihitsy ny asan'ny lisy an'ilay pot, zay ny asan'ny huile-na sésame. Dia azo atao amin'ny tarehy tsara sady izao koa vacances be dia be koa izao nefa mandeha vacances mandeha any amin'ny côte any toy izay ampiasa écran solaire dia izy koa tonga dia afaka hosorana amin'ny vatana izany mahatsara tarehy tsara fa miaro koa izy ka alohan'ny lobo anaty ranomasina na alohan'ny piscine dia tsara hosorana amin'izay mba tsy tratra amin'ilay coup de soleil lasa mikorokotra be. Misy mantamako hoe azo entina masoandro ve dia efa namaly mihitsy satria écran solaire izy zavatra movery madama ny zavatra hosotra rehetra nge miditra any anatiny daholo misy tsy tena miditra any anatiny ka satria za mantsy zao mahay tsara an'izany satria ny antony za transplanté ny zavatra lazaina rehetrarehetra hoe ny ahositra rehetra misy tsy azonay ampiasaina satria zavatra ahositra miditra any anaty vatana daholo na menaka io na pomady io na huile ny inona zany fa zany ny fiditra no samihafa fa ny tiako tenenina misy mitsaitsaika misy tonga dia manao fabarofo zay ity hitanao izy le huile sèche dia izy zany tsy rehefa manao anazy ianao zany tsy mangirana tsy miteramenaka be tsy miteramenaka ka satria misy le mitondra poketra manko ny akoatran'izay tsy mitovy daholo reo samihafa ity indray huile-na sésame indray huile-na sésame grillé fa huile vierge izy zany alimentaire ny tena mampatsara anazy manolo an'ireny le hoe huile d'olive vierge azo atao amin'ny crudité azo atao amin'ny anaovana ohatran'ireny amin'ny manao cuisine chinoise ireny tsara be satria 100% sésame misy tsy mitovy amin'ilay hitantsika amidy eny rehetrarehetra eny satria izy aloha vierge 100% sésame ho atsika manamboatra crudité ohatra zany hoe concombre ny voatabia miaraka amin'ny salady sisy dia asianao kely grain de sésame raha misy dia rehefa tena andeha hihinana zay ny dia makara ho an'olona rona telo le sakafo zany raha vilia lehibe dia heriny sotro lehibe le finanambary ny amin'io dia aparitaka tsara le manazava le tsara ko manko tsy haiko satria misy le arôme zany ny fofony miainga dia rehefa hohaninao izy dia ao ambava le sakafo fa mitsaitsaika mivoaka eto zay le le arôme ve le irany tsotsobe le arôme malemilemy ty indray huile-na baobab araka ny resantsika teo hoe ny fermaina zany tena mitrandraka ny baobab pulpe dia any amin'ny graine koa dia azona menaka tsara be izy ty tsara ho an'ny volomaina vakivaky tapatapaka olioly ohatra ny andry larissa reny zao tsara be dia ohatra ny io anahy io zao ny anahy moa zany efa huile-na baobab zay dia izy zany tsy mampagravy volo be indray manko anao lasa sahirana rehefa mikarakara volo ohatr' izao ohatry ny indray miforetaka fafa zany fa mangirana zany le volo tratran'ilay izy sady malefaka sady soupla tsara sady marimlisse volo koa tsy le mangirana miforetaka fa mangirana am'le tsara dia manao selage na curly koa azo ampiasaina ny huile-na baobab rehefa manao dia reny tsy maintsy ahoana zay le dosage le teneniko teo zay satria hoe mitsitsy any ahako no ny antony hoe kely le nananana zany satria tsy misy zany ohatra hoe conditionnement ohatra hoe ho ampiasaina amina zavatra lehibe fa zavatra somary misy finesse zany io satria tsy afaka hoe menaka baobab dia nanaovako omelette menaka baobab zany any amin'ny volo sy any amin'ny fikarakarana vatana zany fa tsy any amin'le sésame manko ediso menaka sésame any amin'izay la saison manzay izy tsara aloha fa fantatro fa kelikely any iny ampiasaina le matamiangotina so dia tsy voately le anasasany dia farany manana ty huile-na baobab miaraka amin'ny langue ty zay tsara be ny fofony satria baobab sy langue miaraka izy ty indray zany azo anaovana ohatran'le baobab teo ihany fa ny baobab koa anankiray saika adino koa ny baobab anti-vergeture anti-vergeture zany ndray anti-vergeture indray sady azo anaovana massage le huile-na baobab miaraka amin'ny langue nefa sady azo atao amin'ny ohatra amin'ny fikaraka ohatra amin'le huile baobab tsotra ihany azo atao amin'ny tsara ny fofona izy teo zay fofona fa tsy hitantsika le tokantrano le izy crème de jour ny lokony le ampiasaiko zao mba fanontaniana menaka baobab sy ny tsy haiko ve ina moa ty raiky afaka any endasana minona aloha azo any endasana
le huile ty ihany kosa ny tokony any endasany eno a le izy am'ireo le huile-na sésame ty le huile sésame grillé ty raha ohatra zany anao sur le plat de mety io sur le plat mety ty mety tsara ty zay no makasika am'ireo promotion-tsika de promotion-tsika any amin'ny magasinay fermaina zany a ny huile-na baobab ty au lieu de 10 000 ariary izy hatray de 9 500 ariary mandritra ny tapa-bolana de ty poudre-na sésame sy baobab ty koa au lieu de 12 000 ariary izy de 11 500 ariary mandritra ny tapa-bolana de ankoatran'izay nefa araka andresako teo manomboka androany io manomboka androany io afaka makany amin'ny magasinay satria ny entana sasany aparbe ambodidaky Saint-Michel amparbe de ankoatran'izay nefa ny manao animation koa zay miaraka amin'ny supermaki mandritra ny ray volana fa amin'ny herinandro ty volana jolay ray manontolo fa mandritra ny ty herinandro ty ny anaovanay animation supermaki aty amin'ny galana imahitsy ankady fotsy antanimoro ampasapito ambohipo ambomanarina reo zany ny anaovanay animation sady misy animation no misy animatricenay moa am'ireny de misy dégustation afaka animatrice baobab mbola tsisy baobab any amin'ny supermaki fa mbola sésame aloha ny resaka any fa manaraka roapolo taona ny tarkiasy sikoany any amin'ny grande surface hafa grande surface hafa efa nanontsika teo fa roapolo taona ny tarkiasina dia manao fampisehoana zareo ny 12 ny volana jolay eto Antananarivo fa 20 any Tsirabe ary ny 15 any Tsiromandidy ko tenenina teo ao anatin'ny resaka entana manko tytsika dia mbola fanirina ihany ny resaka momba ny conditionnement zany hoe ny mahatsara azy ahafahana mitsinjo fanondranana satria rehefa manondrana ka tena ekeniny any ivelany ny entana tonga dia vola tena mipetrapetraka tsara mihitsy ahafahana manao investissement ndray mbola tsy maintsy ho resantsika miaraka amin'ny fermaina zay akoatra ny resaka entana hoe hoetitsika eto amin'ny rivotra dia ohatrany nanahoana ny investissement tany am-boalohany raha ny tsaitsaika nandeha rery mihitsy dia mitombo satria nareo zany anisan'ny olona azo raisina ho vavolombelona manatsara n'ilay packaging satria io indraindray no tsara aina koa amin'ny resaka midy efa maraparina iantsika madame Yaina so dia afaka mamela arantarbe aloha ianao Yanko ty madame Yanko ty madame Yaina lasa madame ferme io koa Yaina aloha zany anaran'ny zanako faralahy zany makasary izy dia numéro ny lahatarbe 034 17 270 80 dia afaka manaraka koa ny page facebooknay fermaina dia araka andresako teo koa afaka makany amin'ny magasinay ery Ambohidahy ny Saint-Michel amparbe dia araka andresantsika teo koa misy koa animation supermaki reto mankasitraka tompoko kokoa Lucia le entana very tsy mety rivotra tsy miala aminao zany rivotra hitanareo ny hevitry ny samy hafa mokondoka nefa dia mitovy hevitra vafa hevitra ray Gottlieb Eric Honora Francis Dumont mifandarana nefa dia tsy miala mizafa zay maneva iny zay manasa olona alasinainy karazana lavibilaka misy masabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina sady miala voly ianao no mahalala vaovao ianao no sady mitsikanikany ianao maraikitra tsy mandeha amin'ny zelonina fa tianareo foana mahasahana ny tontolo-piainanao Orange Plus un goût azo avy amin'ny masoandro ho an'ny rehetra Sandwave, envoyez de l'argent par amour. Safidiko ny ampiasa baomma tsara. Baomma tsara, katrafay, raviny tsara, relax. Vaseline tsara no ampiasao, izany jomanja ny vatana. Paperline, le choix de votre succès. Distribué par Chandana et compagnie.